zay ny amin'ny vaovao iny fa mahakasika kosa ny olona ny abattoir etsy Akadidratombo no entina ho anao manaraka nitondra fanazavana manoloana ny zava-mitranga eny amin'ny famononomby eny Akadidratombo ny ministry ny fiompiana Andriamatoa Antelma Raparany nanazava ihany koa ny politika entin'ny ministera ankehitriny amin'ny fampanarana ny fenitra amin'ireny toerana famononomby ireny. Ny farany herinandro lasa teo no niakatra teny amin'ny chaîne pénale anti-corruption ny raharaha momba ny fitantanana ny famonoana omby na abattoir eny Akadidratombo. Nisy araka izany fanadihadiana nataon'ny Bromaleo tena amin'ny sanany ady amin'ny kolokolo na amin'ny Bianco tamin'ity raharaha izay mitohy tamin'ny androany alatsinainy faha 20 volana aprily ity. Noho izany indrindra dia nitondra fanazavana ministra ny fiompiana Andriamatoa Antelma Raparany momba ny andraikitra ministera izay tantaniny amin'ireny fotoana toerana famonoana omby ireny. Ny tsara ho fantatry ny olona zany dia ny ministère ny élevage tsy ny ministère ny élevage mihitsy no mitantana ny abattoir communal. Tsy mitantana abattoir zany ny ministère fa manao accompagnement ngamba zany nilazana azy zany hoe miezaka mampanaraka norme ny abattoir sy ny tuerie misy eto Madagasikara. Zany hoe ny norme sanitaire, norme environnementale reny zany no tsy maintsy hitandremana mba tsy hinana hena maloto na hena marary sanatrin' zany ny vahoaka. Ny ministère zany dia tsy miditra mihitsy amin'ny fifampirarahana nataon'ny commune anankiray, ohatra hoe ny commune Lasora voalazanareo teo sy ny opérateur. Fa ny ataon'ny ministera kosa dia raha ohatra ka ohatra ndraisika ny Akadidratombo efa raha malala ny fofona voaka ny abattoir eo zany hoe efa tsy manaraka ny fenitra ara-tontolo iainana intsony io abattoir io dia manome sosokevitra ny ministera ho an'ireo mpiara-miombonantoka ao anatin'izany ny commune ao anatin'izany ireo boucher izay mampiasa an'io abattoir io hoe tokony ho afindra any amin'ny sisisiny tanàna io abattoir io mba tsy hanelingelina ny mpiara-monina. Fa eo andanin'izany ihany koa nefa dia ao anatin'ny fanatanterahana ny asa fampanarahana fenitra izay misy ihany koa ireo teboka izay tsy maintsy arahan'izy ireo momba ny andrarahana ny amin'ity sehatra ny fiompiana ity. Voalohany ny norme technique zay eo amin'ny fanorenana azy zany arahan'ny docteur vétérinaire maso zany ny fanorenana an'ireny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Eo koa ao anatin'izay zany ny fanajana ny norme sanitaire mba ho hena madio ara-pahasalamana no vokarin'ilay abattoir. Dia ny fahatelo ny norme environnementale zany hoe tsy tokony ho anelingelina ny mpiara-monina manodidina ny abattoir io ohatra ny orinasa rehetra ihany. Raha antsika malala fa zany abattoir zany mazava azy fa tsy maintsy misy fofona zany mivoaka amin'izany dia lasa manelingelina ny olona manodidina raha ohatra ka tsy misy zany mesure environnementale raisina. Tsara ho marina fa ny ministera dia tsy manakana velively ny asa mandrara ataon'ireo mpandrara ara-ekonomika dia ny fanondranana n'ireo hena. Fa kosa ny tsinjo ny hoe ahoana ny tsy alamy tamingana ny omby eto Madagasikara dia izay no mahatonga anay mametraka hatramin'ny voalohany hoe tsy maintsy amporosina ireo opérateur izay manana tsena any ivelany mba hanao fiompiana. Tsy maintsy manao fiompiana zareo zany. Voa atao koa eo amin'ny fiarovana hoe sao dia misy ny fividianana omby alatra dia tsy maintsy koa zareo zany manao parc, tsy maintsy manao parc de stabilisation izy ahafahana manara-maso hoe zany hoe le omby miditra amin'ny abattoir tsy tokony tonga dia vonoina eo ny eo fa mijanona eo aloha iny amin'ny parc de stabilisation pendant une semaine farafahakeliny dia eo amin'izay ny ijerevana azy hoe afaka miverifier zany ny olona rehetra manana omby very hoe sao dia lasa ary amin'ny abattoir ily omby. Marihana fa entotra ministera ny fiompiana ny fampiarana izay fepetra takina amin'ny fanarahana ny fenitra izay mba ahafahan'ny malagasy mihinana ireo hena mivoaka amin'ireny abattoir ireny ara-pahasalamana.